fa tamin'iny andro iny ihany de nisy zavatra mahagaga foana indraindray de ohatrany hoe ho an'ny atoko mpanohatra amin'izao vaninandron'Andriamanitra toera jonary mampianina zao dia tsy mila mamorony zavatra zany, tsy mila mampiasa saina zany ianao, tsy mila mieritreritra zavatra zany ianao fa de zao tsy maintsy mivoaka ho azy eo amin'ny fanjakanao hoe inandray no afahana mamely an'ireto fanjakana reto satria dia tena isan'andro tsy maintsy misy ny zavatra manahirana ataonao ahoana ny eritreritra hoe président de république mitondra ny tany sy ny fanjakana de ilaza fa ay ve ohatr' zao ny lalantsika eto Antananarivo eto, ay ve misy grève zao, efa nisy le niteny antsika teo hoe ay ve misy kere fa ao anatin'ny herinandro nefa nafotafotaka ny grève tatsy teroa fa miteny ny président de république aveo hoe fanga misy grève zao. Io lalana io no ady hevitra ary tadiditsika tsara ny bedesany ny ministre ny travaux publics tamin'izany fotoana zany Andriamato Roalaratsiraka dia indray fa itendray le président hoe fanga ohatr' zao moa ny lalantsika eto, fanga ratsy ohatr' zao ny lalantsika satria na ireo conseillers spéciaux tsy mba nijery akory ny amin'ny hoe aiza nitondrantsika amin'ny président fa so de tonga anaty fotaka fa le lalana neka mbola tsy vita. Zay lafa faharoa zay zany dia endrika Andriamato Hery Voahangy zay tsy afaka amin'ny miteniteny foana manaonao foana ary mampiseho manamarina ny ady hevitritsika maly tao anatin'ny okazava tele fa tsy voafiana Andriamato Hery Voahangy itsony ny raharaham-pirenena ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana satria ao anatin'ny fahafantaranao an'izany bitika zany arak'izay nambarantsika hoe fanaovan-dalana eto Antananarivo aneka resaka lalana communal le tsy tokony hidiran'ny travaux publics akory tsy tokony hidiran'ny filoham-pirenena akory fa satria akory atao zay ny mba azo atao aloha zay ny mba te hisehoana amin'ny vahoaka n'Antananarivo hoe zany mijery anareo dia atao zay cinéma tany Ambohipo atao ny cinéma teny amin'ny 67 hectares zany mahatonga antsika ilaza hoe tsy voafehany ary manahirana ny mieritreritra an'izany kivo ny mpanao grève, kivo ny mpiasa amin'ny grève hoe ny grevenany ny tokonana mba anairana amin'ny fitondrany ka ina moa zany ny tokonantsika manompoko zao raha ohatra ka tsy ho tonga any amin'ny président de république akory izy zany sady tsy mihaino radio, izy zany sady tsy mijery télé, izy zany sady tsy mamaky gazety fa ny zavatra hitany zany dia mijery RNM izy de mijery TVM izy de la dépêche ny vakiny de le citoyen de radio tsy hotonontsika zany no ka ao anatin' zany filohan'ny république tsisy ninao fantatry ny filohan'ny république ao anatin' zany tsy misy ninao fantatry ny filohan'ny république raha izany ny jereny hoe TVM RNM sy ny sisa ka manahirana ilay président de république zay miteny hoe fanga misy grève, ilay filohan'ny république miteny hoe fanga ohatr' zao ny lalana, ilay filohan'ny république vao miha mampideraderany Matthieu zay tsy champion itsio aza raha mahita nareo de andefaso SMS zao katrino zao hoe champion an'ny kickboxing Matthieu na champion an'ny équipe nationale tamin'ny volena ka mendrika ho atao akavanan'ny filohan'ny république tsy ny ministre ny sport tsy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo fa zao Matthieu de Madame Voahangy zay ny zavatra faharoa zany tiatsika ho resahana zavatra tranga ihany tamin'iny herinandro iny faran'ny herinandro fa ny zavatra nampalahelo moa ny teny akasina indray ty dia ny firetan'ny trano ary aingana dia aingana kosa aloha ny filohan'ny république hoe iny fa tonga ny filohan'ny république mivady de amampanao gazety tsotranao zany de hoe raha mpanao gazety zany aloha de miteny hoe misy fiovana zany tao amin'ny filohan'ny république hatramizay tsy mirarahandre ny filohan'ny république maro ny zavatra maiteto, maro ny zavatra simba, maro ny zavatra rava ny keria raha lazay fa tsy nisy de mba te hiteny zany ianao manao hoe tsy mampaninona fa iny tokoa ny filohan'ny république mivady mba nijery ireo traboina teny akasina de raha treo de mety marina, raha treo zany de marina zay fa izao
Maurice Tiavonana tsy mpanao gazety tsotra fa mpamakafaka. De rehefa mpamakafaka ianao dia tonga de amperahanao le hoe teny amin'ny 67 hectares le hoe terrain basket pokotany nanaovana nanafarana olona nividianana olona zany mijery ny filohan'ny repoblika garde corps enina viato garde corps enina viato 12 milahatra aminy de aorinany mova tsy ohatran'ireny Kadhafi tamin'ny fotoanandro reny na ireny le dictateur ohatran'ry Mobutu Sese Seko na reny le dictature taty Afrika reny mantsy zay no manavanana azy indrindra ny Amerikanina zany na ny Frantsay tsy fantatra akory hoe izy am'ireo ny garde corps izy am'ireo hita maso reo mifangaroaro ny ministra sy ny directeur sy ny karazany satria zareo moa zany samy vazaha de ny palitao mitovy daholo samy mangamanga tsisy tena hoe bokina be fa ny antsika zany tonga de atao miavaka be foana ny garde corps de iny am'izay le Matthieu Hery Voahangy somary kelikely ao anatin'le bokibokina be ny akanjo atao loko hafa dia miavaka be ary zay le style africain zay tian'ny afrikanina mihitsy mba hitariko kely zany ny adevitritsika tian'ny afrikanina mihitsy ny hoe le mpitondra anao na tsy mpitondra fa acteur économique zany manamana-karena ety amintsika raha mbola moramora fa ao Afrika ao reny roatra zany raisiko reny ravaty manga reny fa tonga de tomobile telo eo anoloana tomobile telo eo aloha de moto de garde corps milanja Kalachnikov nefa opérateur économique ka ny antsika ndray zany mbola kelikely fa ny antsika moa zany ny Afrika io raha vao manana pouvoir kely ianao de fa misy olona ray aloha mitondra ny telefoninao anakiroa anankitelo de misy olona anankiray mitondra ny maletinao anakiroa de misy olona anankiray ao arinao mitondra ny cartable anao fa ianao zany le eo anoloana raha vao député fotsiny ianao de fa misy olona telo manaraka anao ary ny telefona tsy ianao zany tsony mandray ny telefoninao fa izy zao mitady azy zao andrasiko kely fantaniko izy na de fa inonao zao raha mpeo an'le rangaha eo anoloana eo fa zay le style malagasy africaine zay de iny am'izay rehetra Matthieu Hery Voahangy fa garde corps miavaka be manodidina azy efa roapolo manodidina azy ao de any arina any am'izay vao mandeha ny ministre sy ny karazany fomba africaine fa ivirenantsika le adevitra mikasika ny hoe raha mpanao gazety tsotrotsika de afaka ny teny hoe niova fiatsika ny filohan'ny repoblika Hery Voahangy tonga nitsidika n'ireo trabony izy teny akasina ary dia tsy napozy ny rehetra moa zany fiovanana teraky ny gouvernementa vaovao ve sa nateraky ny 2018 mbola amin'ny taona hoavoavy fa satria tsika mpamakafaka namana mampatrika ary rehefa mamakafaka ianao de sala amin'ny olona manao dissertation rehetrarehetra de tsy maintsy raisinao daholo donné rehetrarehetra nanodidina ary ny donné nanodidina de zao nanomboka tany am'le fanalana premier ministre fahatongavany madame Voahangy passation ny premier ministre nanendrenan'ireo ministre dia tonga tamin'ilay amin'ny ankapobeny de zao ny zavatra tao an-tsainy malagasy tsy fanarahan-dalàna fanesorana amin'ny premier ministre fanendrena premier ministre tsy de nekeny rehetra gouvernementany teo ihany ny eo dikan'izay tsy de faly loatra ny malagasy tamin'ny zavatra ny seho rehetrarehetra be loatra ny bourde nataon'Andriamanitra Matthieu Hery Voahangy nandritra ny une semaine bourde sur bourde zany hoe tsy nety daholo ny fanitsakitsahana lalàna famitapitahana vahoaka mensonge au sommet de l'état ny dirany vadiny tamin'ny raha hoe tsy ody raha tsy miala Andriamanitra premier ministre de iny tokoa fa tonga de inona no asetry an'izay inona no anatsenana an'izay inona no anapenana inona no anafenana inona no atakona an'izay zavatra rehetra zay inona no ezaina anapenana amin'ny masony olona anapenana ny sofiny olona de hoe ataovy mipopoka be mihitsy lay fitokanana terrain basket pokotany ataovy mipopoka tsy raha atsika na terrain basket pokotany io na kianja be mahavita oatra amin'ny mamasiny io fa zao be loatra le bourde nataotsika de alao ietsiketsikitsika faharoa mazava ho azy ny 2018 eo ihany manomboka zao zany de zao Antananarivo efa nambarako tamintsika iny efa niteneko tamintsika tsy niteniteny foana tamin'ireny hoe inona nanabedesana ny rôla ratsiraka
efa 4% ny ASVM eto Antananarivo mbola tsy mahita afa-tsy ny lalany Tamatavy sy ny Ireny 2 ihany reo Laratsiraka namboarina de mba tezitra ary ngarainy hoe ny ataotsika efa mitady ny fona Antananarivo miala amitsika Antananarivo ny délestage ny fako ninona de mbola tsy mahita lalana amboariny la akoatra ny lalana Ireny 2 sy ny Tamatavy de izay le resaka teny Ambohipo de iny zany le président de république hoe aka ny fona Antananarivo iezaka aka ny fona Antananarivo ray fa iezaka anakona le bourde nandritra ny herinandro dia natao mipopoka le fitokanana terrain basket Bokotany de nisy moa ny loza sanatria ny vava tsy Maurice tsy avonana ny teny hoe zara ny ara nisy loza elako zay teny zay tsy teny an'izay ah fa nidina Andriamatoerana Jonary Mampianina mivady amin'ny andro alina mbola tafiditra ao anatin'izay dessin zay satria raha talohan'ny resakiny efa nitranga zany teto tsy vao izao vao nisy mahita ao anatin'ny rotaona nitondrana Andriamatoerana Jonary Mampianina tsy zay vao nisy may fa naninona tsy tonga Andriamatoerana Jonary Mampianina fa naninona tsy tonga madame Jonary Mampianina mba nandray avion maikamaika avy any a Paris fa satria araky ny nambarantsika teo mazava be le resaka politika iny terrain basket iny tsy ino no président de république no itokana azy araky fanazavatsika tany aloha teo ny fitsabona moa de normal raha hoe iny efa nresahatsika matetika iny rele misy accident efatra misy maty 13 maty reny fa tsy mba misy minisitra mba mitsidika na mba misy mitsidika ohatran'izao tsy fantatry le fitondrana zany zao zany vao mba manakaiky ny 2018 dia hitan'ny filohan'ny république am'izay zay manam-paorina zany manombokotsika miteny zao engany de ho hitany am'izay satria efa akaiky ny 2018 ary Antananarivo mora ny sondage eto Antananarivo ngamba ny atao mikasika an'izany hoe Hery Jonary Mampianina zany hitanao amin'ny Facebook zany hitanao amin'ny Facebook zany hitanao amin'ny réseaux sociaux zany hoe rehefa mba miteny rehefa mba miarabany le gouvernementa vaovao ny mahery lanto manandafy de firy ny olona commentaire manohatra azy ary firy ny mba manao j'aime maniny ahitanao tsara hoe sala amin'ny ahoana ny tsy azotsika raisina hoe azo anaovana sondage ny Facebook na ny réseaux sociaux tsia za tsy miteny an'izany fa mba hoe indicatif zany indicateur ny hoe sala amin'ny ahoana zany fitiavan'ny olona an'izany gouvernementa zany hoe nitsangana ny gouvernementa mahafaly de mitety vahoaka ny mpanao gazety fa raha tsy amitaka ianao hoe ny ao an-tranonao no anontanianao de tenendraka izy hoe tena mahavita azy io zany angamba sisa anao ataonao voaheno ianao hoe positifa izany gouvernementa izany zay zany no fa makafakana voalohany titsika natao tamin'ity androany ity mikasika an'izay resaka hoe nitranga tamin'ny faran'ny herinandro izay mikasika ny fitokanana ny terrain de basket Bokotany teny amin'ny 67 hectares natao en pompe nanofana bus nano ny fidianana olona sy ny sisa ny faharomo dia ny fitsidiana zay natao teny Akasina tamin'ireo tradoza ny fanazavatsika azy mo de faran'izay tsotra be loatra ny bourde nataon'Andriamatoa Hery Jonary Mampianina sy ny fitondrana nandritra ny herinandro dia ezahina ny anadinony vahoaka an'izany ezahana ny anadinony mpanao politika an'izany ezahana no mba hoe zavatra hafa nijeren'ireo vahoaka reo ny gouvernementa tsy de araky ny nanapozana azy loatra sy ny sisa ny faharoa moa de mazava ho azy efa elaela tsika no niteny fa efa dingan-dava amin'ny 2018 izao fanjakana izao ary Antananarivo no enjana indrindra amin'ny zareo satria aotra ny pitiany zany Hery Jonary Mampianina zany eto amin'ity renivohitra ity mazava ho azy manomboka ny opération de charme fa ny fanontaniana mipetraka de ny hoe bado ve ny vahoaka n'Antananarivo namana Mampatrika